Madagascar Information. Anisany mitana anjara andraikitra goavana eo anivon'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Izany hoe kitro ifaran'ny fampandrosoana ny faritra. Noho izay antony izay indrindra no hijoroan'ny fikambanana ONG Madason, fikambanana mijoro ara-panjakana ary nahazo fankatoavana hikarakara ny tantsaha ka hitondra ny teti-pivoarana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra. Voakasiky ny sehatra sasahan'ny ONG Madason avokoa ny tantsaha rehetra manerana ny Madagasikara. Izany hoe natokana ho an'ireo faritra 2020 ary efa mirafitra avokoa ny paikady hoentina anatanterahana izany. Commune anisan'ny voafidy anatanterahana ny fandaran'asa ny commune Maireza noho izy commune mendrika ny Ampina. Anisan'ny commune voalohany izay avy hatrany dia tsy nisalasala fa nanantona anay ary nangataka ny hoe ampiarana izany programme izany eo amin'ny Maireza. Ary hitanay koa fa commune izay mendrika no Ampina satria azo lazaina fa raha jerena ny commune dia azo lazaina hoe somary taratara ihany eo amin'ny teti-pivoarana. Kanefa ny mpitondra dia azo lazaina hoe tanora, kanefa dia manana ny famatorana ary tsy mitetika ary tsy mandry andro aman'alina mihitsy zany ny hijerena ny ampivoarana an'ity commune ity. Dia mieritreritra zay fa tanora salama zany dia azo ampiana tsara ary rehefa mifampidinika amin'ny vahoaka ny Maireza moa zay dia tsy nisy nanday izany ka zay ngamba fa tsy nisy hoe satria ny fidiananay satria misy zavatra manokana fa tena ny erzarony nanantonanay voalohany dia ataoko fa rariny sitsiny raha ohatra erzarony no ampiana voalohany. Manana targetra ny fikambanana Madason dia ny fampiarana avy hatrany ny zavatra tapaka nandritra ny fotoam-pivoriana ary tsy maintsy hita foana ny teti-bolana tanterahana ny tetikasa. Tsy misy ny elanelana fa mirotsaka ny sehatra avy hatrany na ny mpitantana na ny teknisianina amin'ny fotoana rehetra satria rehefa vonona ireo tantsaha dia izy ireo no reny vola. Voatomboka tsy andry ela ny fandaharan'asa izay ho tanterahana eto amin'ny commune Maireza. Misy tokoa ny fiara-miasa misokatra miaraka amin'ny ONG Madason izay heverinay fa hitondra fampandrosoana sy rivo-baovao indray ho an'ny commune Maireza manokana izay hitanay mazava loatra fa hitondra tombotsoa ho an'ny vahoaka, ho an'ny isam-batan'olona matoa izay tena nanapa-kevitra hoe andao hiara-iasa amin'ireto ONG reto satria efa nivoaboazana efa nisy ny ady hevitra ny fanaovana tamin'ny tompony andraikitra tao amin'ny Madason. Matoa izay niroso tamin'izao fiara-miasa akaiky sy matotra miaraka amin'izareo zao ka dia fahitanay azy mazava loatra fa tsara ary manantena fivoarana be ho an'ny isam-batan'olona izay. Heveriny ben'ny tanànan'ny Maireza fa hitondra fampandrosoana ho an'ny commune ny fiara-miasa amin'ny ONG Madason. Efa maro ny ady hevitra ny fanaovana ka antony hirosoana amin'izao dingana izao. Tsy vitsy ihany koa ny fandaran'asa ho tanterahana eto amin'ny commune Maireza fa singanina manokana ny fanohanan'ny ONG Madason ny lalao baolina kitra izay ho tanterahana amin'ity volana Desambra ity ka hitondra ny amboaran'ny Coupe de Noël. Samba ny nisy tetikasa toy izao tanterahana eto amin'ny commune raha nambaran'ny mponina ary vonona ny amin'ny anatanterahana izany ny mponina ka toy izao ny fanampanazavana. Sambany tokoa misy an'izany tetikasa tonga atao aminay ary vonona tanteraka izay ny andraisy amita ary anatanteraka izay tokony asa sahaza ho anay izany. Madagascar Information.